Faly miarabantsika manaraka ny seratsera telo minitra indray. Resaka kely mikasika ny karazan-kira atao hoe bagasy no resako androany. Matilay masoandro, izay ny lohatenin'izay hira enitsika teo izay, sombokira enitsika teo izay, hiran'ny Samuel Ramefy, izay nirain'ny Mbosa sy Mimi tamin'ny fandalovan'izy ireo taty Milozy tamin'ny faran'ny herinandro teo. Izay moa ny antony nanaovako an'ity serasera telo minitra ity zany satria nanentana nahako le resaka bagasy izay natrehana tany sy nazavain'izy ireo. Mbosa sy Mimi zany no niran'izay hira izay ary avy ao amin'ny tarika Rimbosy. Ny tarika Rimbosy no anisan'ny atao hoe maitombo lalan'ny ATOM na ny Association Théâtrale et Artistique des Universitaires de Madagascar, izay nitsangana tany amin'ny taona 1970 sy 1990 tany. Zareo zany no anisan'ny namorona azy. Dia avy eo moa zareo koa rehefa avy eo namorona ny tarika Solika tany amin'ny taona 1970 sy 1990, zany hoe 20 taona taorinan'ny ATOM. Solika izay azo alavaina ihany keo amin'ny hoe Slofo Liankanto. Dia avy eo moa zany 10 taona taorinan'izay, zany hoe tamin'ny 1970 sy 1990 indray no nitsangana ny tarika Rimbosy. Dia zareo koa avy eo mbola nanangana ny sehatra bagasy tamin'ny 1990, zany hoe 20 taona taorinan'ny nitsanganan'ny tarika Solika. Dia amin'izao fandalovan'ny aty Europe izao Mbosa sy Mimi dia namoaka CD anankiray, CD volume 7, volume 7 zany, izay mitondra ny lohateny hoe tsy amidy ny angola. Misy an'ireo hira bagasy izay betsaka nefa mahalala azy, tsy amidy ny angola, vetson'ny Kamboty any Barzona, Matilay masoandro ilay voanoinontsika teo, misy hira vitsivitsy ihany koa. Fa tsy ity ihany CD nataon'zareo fa betsaka. Fa ity moa zany novokarin'zareo tao Grenoble tamin'izao diany aty Europe zao. Dia misy ihany koa ny boky izay navoakan'zareo izay mikasika indrindra ny momban'ny hoe bagasy. Izay ity zao ny anankiray, boky voalohany Tiona bagasy, izay nivoaka tamin'ny 5 fa efa hitako koa misy boky faharoa ihany koa taty aoriana. Ao anatin'ity boky ity dia misy ny fanazavana momba ny bagasy ary misy hira maromaro miaraka amin'ny solfa sy ny solfège, izany hoe miaraka amin'ny notin'ny hira mihitsy ny ao anatiny ho an'izay afaka mihira sy mitendry zany. Misy CD miaraka aminy izay misy an'le feon-kira sy azo anarahana ny hira ihany koa izay amidy amin'zareo. Ireo rehetrarehetra zany dia azonareo nitaninan'zareo. Ny programany dia apetrako eto amin'ity vidéo ity ihany ny site ahitanareo azy, ny site webn'zareo zany, na koa amin'ny adresy email an'zareo hoe rimbos@gmail.com. Fa zareo araka izay teneniko izay zany dia mamelona ny sehatra bagasy. Inona tokoa ny atao hoe bagasy? Ny bagasy araka ny hita tanatin'ity boky ity ihany, izay nazavain'zareo lalindalina kokoa ilay izy raha ohatra ka hanao fandalinana bebe kokoa nareo. Fa ny amin'ny tinaokana azy fotsiny dia hoe endrikira anankiray izay fangaron'ny ngadina, ny angola, ny tononkira, ny fihetsika sy karazan-kira. Izay mamitona an'ilay bagasy, reny enitsika rehetrarehetra reny. Ny bagasy moa zany dia ohatran'izao mifanoratra anazy alongany ho an'ireo izay sahiran-kirana, bagasy mihitsy. Misy mantsy nanoratra hoe bahagasy ao amin'ny tononkira serasera.org ao. Dia ny zava-maneno miasa amin'ny bagasy dia ny piano na ny gitara ihany koa. Piano moa zany ho an'ny olona teny ambony tanàna izay nahazaka piano, fa tsy nahasakana ny olona tsotra ihany izay tsy nahazaka piano ihany koa tsy hanao ny bagasy zany
dia afaka napiditra ny bagasy tao anatin'ny gitara zareo, izay ilay antsoina ihany koa hoe accord gasy. Ho antsika izay liana bebe kokoa mikasika ny bagasy dia afaka manatona ny sehatra bagasy izay efa nilazaiko teo hoe nitsangana tamin'ny 2024 ary mihaona matetika zareo indray mandeha na indroa isam-bolana ao Antananarivo ao amin'ny fitoeran'ny kolontsaina malagasy ao Antsahavola. Ny faniriana dia mba hisian'izany sehatra bagasy izany ihany koa aty ivelany aty, ohatran'ny hoe fisian'ireny hoe soratononona ireny, ohatran'ireny hoe fisian'ny fampianarana kabary ireny, dia tokony mba hisy ihany koa ny fivelaran'ny fampianarana ny bagasy, izany hoe ny sehatra bagasy aty ivelany ho an'ireo ankizy izay manan-talenta indrindrandrindra afaka mandalina bebe kokoa momba ny mozika. Dia tsy voatery hoe andehany Madagasikara zareo dia efa afaka mandalina izany fa na dia aty ivelany aty. Izay ny faniriana mba angatahana ho an'ireo mpandalina ny bagasy, izany mandalo aty ireo indrindrandrindra nitarika Rimbosa. Zareo rahateo moa izany dia nampanantena fa mbola ho avy mavidika aty izy rehetrarehetra nitarika Rimbosa feno amin'ny manaraka, dia miandry an'izay tsika rehetrarehetra. Izay ihany no azo resahana androany fa dia mametraka ny velomantsika indray veloma toa.